Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ilay trano atsimo. Nosoratany razanabary voangilalao Josephine. Ovelomin'ny Vanitsoa, Lanto, Ioly, miaraka amin'ny Faly, Rakoto ary Sinaizy. Tovirazana mamonjy nandray ny feo. Anjaliva no nanatotosa. Anio ny fizarana voalohany. Ka hoana tianareo ihany ve le toerana aloha? Izy aloha tsara e. Mitokatokana sady be zava-maniry sady misy bozabozaka azo ilalovana tsara kosa azo anaovana baolina. Iny na bisikleta kosa nge malalaka mihitsy. Totry manginaka. Zao ve de mangina ozy izy fanjaka. Izy anany ry vao misy tranoko. Ko io nga lavitra tsy 300 metatra kory ngy io raha misy. Sady tsaleo koa fe mba mitokatokana ohatran'izao toy izay fangararo be mireny manahirana nireny. Hitako. Sady fiarahamonina indraindray mandreraka. Ilaina ny fiarahamonina raha sanatria misy ny tampoka fa aza manao an'izany nenika. Eny tsy laviko zany fa misy ange ny olona sasany sarotiny, ny sasany indray tsy malala fomba. Misy aza ny sasany be tabataba miady lava. Lalàna ny fiarahamonina zany fa tsy maintsy mifamela sy mifandefitra. Dada, ry ve ny lakozia atsika? Ay zany ry tanjona. Ry trano kely anaty alakin'inona andrefana misy varavarakely mpitaratra ry. Aninona ny lakozia atsika ny lakozia ato trano ihany ka. Eny alavitra be ny koa ve ny lakozia tsy aloha tsy misy. Oloha to amin'ny entana fa maka andeha chauffeur hoe. Tandremy ny boatra batainao indry tanjona fa misy zavatra mora vaky io Dadabe Ahoana ananga? Misy olona vao nifindra nge ao amin'le trano atsimo Vao nifindra? Inona tsara? Misy olona vao nifindra ao amin'le trano atsimo. Ortina, olona iza? Asa? Aiza moa nalalako an'ireo olona reoko. Olona vahiny ngamba. Vahiny? Dimy mianaka ry zareo. Ze zanamenada mitovitovy amiko le vavy. De 12 taona ngamba lehilahy kely na 12 taona eo. Ka vahono taiza no nahitany tompony trano io izy ianao? Rakoto manana ve? Tsy haiko. Za koa aza mba gagako. Izy tsy hoe narary de lasany amin'ny zanany any lavitra any. Ka izany nge mahagaga anaka. Ary efa heritaony io trano io tsisy nanofa taoriana ny nandehanany ary tsisy mipetraka mihitsy anie. Raha ny olona ety aloha tsisy anofan'io mihitsy. Hitanao azy zany. Zay nataoko hoe vahiny ngamba. Fa izao ianao aza amin'ny tantara ninina raha misy miresaka amin'ny zareo Kinona moa tantarako an'izany ry tatabe Asoko. Ny hafa ngamba ny mety hiteny an'izaniko. Lasa ndretrafo aloko. Andao anaka. Any ambony dolo zany tsika amin'ny matory ry dada. Fa ny ato ambany atao lakozia sy efitra finanana ka. Dia ahoana zany ny fianaranay ry dada? Raha pitso reninareo miresaka amin'ny taly an'le sekoly any. Sofa vao manomboka ny taom-pianarana. Iny ka zay indrindra ke nikendren'le taly anay namindrana iasa ty. Fa ohatrany tsy tiako raha mifindra toeram-piasana ohatr'izao foana ao daty. Ka atahoana ary fanja tsy maintsy ange rehefa feky teo ohatr'izao sa vitanao ary nisaraka amiko mandritry ny 3 na 4 taona ka Izao kosa. Fa ngany efa tsy mahazo mangataka mbola sarotra zany sarotra. Mandeha amin'izay matory rehefa lany ny vary fa alina ny andro Mandeha miakatra amin'izay nareo menada fa za mbola niditra aloha Za koa nasa ndray lovia reto de ho avy. Mandroso kia, mandroso. Manao ianao madama? Iza kia mamanay Izy kosa ry neny ny tiana. Ay, namako miara-mianatra amiko. Ay ve, faly mahafantatra anao, manao ny tiana. Salama tompoko. Tsara zany. Amry trano avaratra tazantsika rezo mipetraka. Ay, izy zany no akaiky indrindrantsika eto Ay, ianao sy ny ray aman-dreninao. Zasy ny tatabe anay ka. Ay, reniko efa maty. Zany ve? Ndry efa ela. Tamin'izaho 12 taona. Ary ny dadanao? Ny dada no tsy fantany fa iakatra ny ambony aloha zay ry neny fa efa nazava lesona kely Ay, misy lesona mbola tsy nataoko mantsy de ho aza vain kely amiko. Andao ary.
Ka manaona ny fianarana Romena dao mandeha tsara? Sady le raha Siril ary dada tena tia be ana mihitsy fa kinga saina be hoy Ay ve, tsara zany fa toy izy. Fa mampalahelo akory neny tianenika. Eny tokoa, lasa ny vavako tamin'le hoe dadany fa tsy fantatroko. Voarotoana ho nisy nge dia nilozany dadany. Ay, Tena rary le reniny tateo aoriana dia maty raha vao feno 12 taona izy. dia ny dadabeny zany no nitaiza azy. Ie, Razaka no anarany. Sady mamelona azy no miantoka ny fianarany fa mandray pension hono izy. Dia rehefa maty zany ny dadabeany dia ahoana? Dia tsy haiko loha e. Zokiko eritaona izy, 12 taona izy iny. Mafy ny kamboty fa zay nanaovana endry sy mianatra tsara e. Sambatra ankinareo mbola velondray aman-dreny ohatr'izao e. Zaho ny endry be any ampianarana oza raha Siril. Nefa vao herinandro moa nge zao ny anarako tany e. Ka mahafinaritra rehefa endry fa atao inona zay zaza maditra moa e. Toy izy fa tsara zany e. Tsara fanasa tsotra be le olory dadabe Zany ve anaka? Miara-mianatra amiko le fanjazana ny vavy. Ay, fa ono anaka. Tsy niteny taminao izy hoe taiza ny nahitany tompony trano io? Tsisy resaka an'izany ka. Ary atao inona koa nefa izany e. Aloha izany resaka efa lasa izany ho any fa mandrebireby saina fotsiny ko. Efa heritaona zao milamina tsara ity. Eny ka asa moko. Zao e. Za ngamba andeha lavitra amin'ny herinandro ambony iny. Hoay izy ianao? Ka hianatsimo any hitondra ny taleo an'ny fianaratsoa dia 3 andro eo zay no aniko. Dia zay rehefa zany ry dada no eto? Ka nareo rery aloha fa vetivety any nge zany. Ka tsisy namana miara milalao baolina akory nge eto e? Ka nareo sy fanjaka. Tsy mahay mandaka baolina io e, volley nge no hainy ry dada e. Ay ve, dia volley zany no atao aloko. Ka za ry dada tsy tia volley Hortanjina, resaka tsisy dikany zany. Zao e, efa lehibe zao sery-tanjona fa tsy zazakely tsonika hitongotongo ohatr' zany e. Manampy aneny sy fanja tsara ato an-trano. Manjary tsy mahazo ninina amiko tsony nge e. Eny ary. Fanja, Ahoana to? mandeha ty gato ty mba aterikely any amin'ny tina sy ny dadabeany Fangana nanao gato? Ie, nisy lafaoro tady dia nanao kely e. Ay zary. Io mbola tabatra reo. Fa le ry zao raha vao mahazo an'ity Lasa neny Ie. Ary inona daholo ry neny reo baoritra eto amin'ny efitra kely ambadiky ny lakozia reto? Tsy mikitikitika ianao fa zavatr'olona daholo reo Olona izy zany ry neny Mety an'ilay tompotrano tato angamba. Ay, jereo neny nge fa kilalao daholo ny ao anatin'ity e. Zany? Anga le tompotrano manana zanaka kely otra anaiky Angamba. Ay e. Misy gorilla tsara taritsy. Aleo mba laloviko io ry neny Dia averina ao rehefa avy lalovinao averina tsara amin'ny toerany. Eny ry neny Odio. Ay se olona. Ortina, mandehana hoe jereo anaka fa misy mandondona nisy zany e. Odie. Fanja, mandro soa. Ortina, izy zany e. Fanja le miara-mianatra amiko io ry dadabe le mipetraka ao amin'le trano atsimo. Ay ve, mandrosoa ary, mandrosoa anaka. Manao ianao tompoko? Manao ianao anaka? Teo ny misy gato kely ho anareo mianaka ozy neny. Ohatry Tray, misaotra azy fa tena sahirana lany vola mividy an'ity ve nareo? Ka tsy novidiny io fa namboariny tao ry dadabe an'tina. Ohatry, namboariny? Ie, neny mahay manao gato. Ay, Misy lafaoro ao? lafaoro. Ie. Fangamba an'le tompotrano tao. Tsy azy iny fa an'le Azy iny ka, anazy iny ka. Fantatra tsara iny lafaoro iny ka. Andrakotomanana iny anaka. Rakotomanana? Eny izay no anaran'le rangahy tompony trano mipetrahanareo io e. Ay ve. Fa ono Eny tompoko? taiza ono no nahalalany dadanareo azy ary? To panera no nahitany dadany io trano io raha tsy diso ako. Panera? Ie, panera. Nifindra ty mantsy zay fa afeko te eto dada. Sofera ny asany, sofera ny taleny positra eto. Ay ve. Ie. De ahono Eny tompoko? tamana tsara zany nareo anaka? Eny tamana ihany aloha hatramin'izao.
Toa tsara ihany ny tanàna saingy diso mangina loatra ny faritra misy ana ingo. Tsy maninona eny ka izay ne eto akaiky ety ihany koa e. Fa za aloha andeha hody amin'izay ry izy mianaka. Eny anaka. Misaotra be dehibe mantsy andreninareo mbala zao izy dia mampamangy eny. Eny tompoko mihinana finaritra e. Misaotra kiry fanja. Efa niakatra natoro ve notery tanjona? Eny rineny a. So variana amin'ny lalao ao mantsy dia tsy tafafo maraina indray ka ho tara. Etika matory miaraka amiko tia nonorsa gorilla be ty. Dia tsy miteniteny amin'eny a. Fa raha piso dia averiko amin'ny toerany ihany ty ka. Manjary bediny eo raha fantany fa hoe nietiko ty. Iny fanja fa miditra. Andraso aloha mody esona ka. Iny fa niakatra eo ambonin'ny fandrinana izy dia nitapoka ko. Zay ny vonono ny jiro fa everiny efa matory tokoa ngambany azo. Ary aloha isalobina lamba dia atory koa zay sy tia gorilla kely ty. Oay, fa maninona koa raha nosotomy fanja mafy toy izany ny lambako e. Mangatsika zany. Fa totsy fanja. Fa iza koa io? Izy io zazalahy kely mijoro mandinika io. Andray, nalainy le gorilla taty amiko. Fa izy ianao e. Anao nga iny kilalao iny. Oay, toa tsy miteny izy fa mandinika be fotsiny. Fa taiza ny tirany io. Fanja. Fa misy inona ry tanjona. Fa marary anga ianao? Inona? Fa inona ry tondro ny tanjona eo e? Io inona? Io zazalahy io. Aiza? Iny fa lasa. Fa aiza ary zay olona eo? Manofy angamba ianao ko? Tsy manofy hafa teo izy ka. Fa misy inona fanja? Maninona reo da? Tona ino ny tanjona ny antsontso a? Voay ary fanja? Nanofy angamba tanjona rineny a. Azay fa nisy zazalahy zany hono teo. Zazalahy inona? Teo izy rineny a. Nosotomy mafy ny lambako dia taitra tampoka dia nalainy le gorilla. Gorilla? Le kilalao nalaiko tao anaty baoritra tao ambany iny. Netiko natory taty ambony fa tsy mbola naveriko ngily izy. Tena lainy ve? Nalainy tety amiko dia nibanjiny tsara vao nitsanga ny fanja dia lasa izy. Fa ahoana koa ary zany? Andraso hoe. Fa taiza ny kilalao zany rineny a? Tao anatin'ireo baoritra reto izy. Ity eto ilay izy. Efa naverinao tato angamba fa tsy tadidinao ry tanjona e. Ary neny a. Tsy mbola naveriko tolo izy fa netiko niakatra tany ambony dia netiko niaraka natory tamiko fa nafingo so bediny neny a. Ka ahoana ary natonga azy niverina ty ambany ity anaty baoritra ty e? Raha tsy naverinao? Ka naveriny tonga zany. Naveriny iza? Naveriny le zazalahy teo. Mandehana aloha miakatra matory fa nanonofo ratsy ianao e. Andao daholo. Ary matory fa maika ifo maraina. Andro amin'ny ray alina ni zao e. Matory amin'izay ry tanjona. Fa ifanjakony zany tsy mino fa teo le ankizy lahy zay. Ankizy lahy ohatry nina nefa zany e. Mbola zandriko ngamba nindry fanja. Angamba izy 10 taona teo fa za moa efa mizokony herintaona. Manao t-shirt mangamanga le izy dia sorta fotsifotsy. Dia ohatran'iza ny tarehany? Fotsifotsy izy fa ololo ny volony.
mitovy alava amiko mihitsy izy fa izy hafa no masony fa somary hafahafa. Hafahafa hono ka tsy haiko hoe ohatrany hoe avy nitomany zany izy. Dia aiza nefa ny fomba hidirany ato nefa ny trano ary midy be daholo. Na io varavarantsika io aza nge midy karetsaka teo e. Ka zay mihitsy nge tsy haiko hoe zay nge mahagagary fanjy. Matory nofo ratsy zany. Ataovy izay atoriana fa vonoko ny jiro rehefa avy eo. Misaotra kifa tsara be le gâteau Zany ve? Nohaniny tamin'ny ronono le izy. Dada be aza tena nakasitraka zany. Tena may gâteau ny anareo Mpanao gâteau matetika mihitsy izy nge. Indrindra fa rehefa fety. Niasa tamin'ny patisserie izy taloha mantsy. Zany? Ie. Fa kisendra no nahitany an'iny fitaovan'iny tao dia nampiasainy aloha. Fa hono aky? Mpanao gâteau koa zany le rakotomanana tompotrano tao. Sa ny vadiny? Rakotomanana ny tsy manambady. Fa zany le izy. Ngamba. Be dia be entana miboatra mantsy ao amin'ile efitra kely ambadiky ny paravent lakozia eo. Mety anazy daholo ngamba ireo e? Asy angamba zaniko. Fa nankaiza aloha le rakotomanana Nararirery tao izy dia nalainy zanany nakany amin'ny alavitra any. Fa mipetra-drery zany izy tao? Mipetra-drery foana izy tao. Fa tsy nisy zafikely ve? Ohatry ny misy kilalaonankizy be dia be kia ao anaty baoritra ao Nisy zafikely any izy fa tsy mipetraka ela fa mandalo nitsidika dia lasa. Herinandro raha ela. Fa mahafinaritra andriva aloha le toerany. Eny mahafinaritra ihany aloha saingy mangina. Sao dia tokony lazaiko amin'ny fanjara marina momba ny tantaran'ny trano io. Sao dia tsy tokony hanafina aminy ary nefa inge tsy avela ny tata dia mitantarany inona inona reny ataoko tsy te handainga aminy ndraso fa hoiteo raha pitsy zao dada ny tonga dia mitondra zavatra be dia be ho anahy. Ary za koa nga moa tsy hitondrany. Nga ilarery ny zanany. Andao tsika sy fanjy ilalao baolina. Volley? Ka pasipasy. Raha volley dia manao alefa ary ery amin'ny bozaka malalaka be ery Daware. Volley tsisy file zany alefa ary. Za aloha andeha tsena vetivety fa eo nareo mianadahy Endrineny tandre mandehandeha lavitra ety any zay no milalao baolina ka. Alefa sao amin'izay ary. Alefa sao ambonimbony ny tanjona fa iva loatra. Iny ary dia iny koa ary. Oay kosa atao mifanja mafy be le izy. Any mivaravaran'olona le izy. Oay man. Oay. Zay ara ho afa vola varavaran'olona. Oay. Bedy tsara zao fanja. Ngamo ao amin'ny trano kely io misy olona mipetraka tsony. Jereo nge fa mitanatana bily izy. Aiza. Akatony fanjangy any fa bedy eo tsika. Andraso ary. Oay kosa ny korotany entanato. Sady bobongolo maimbola ho be. Fa inona ny ao ry fanja? Tsisy ninina ato fa oay tena taitra marina. Fa misy inona iny zany enjery zany? Io kavina io. Kavina? Aiza? Io io vita sary sikotra amin'ny hazo io amin'ny tany io. Io ny anjera teo. Mety voatona amin'ny varavarana angamba. Dia atao an'io ry fanjam-pakarina ve zany io? Aleo io ihany ka. Somary ihany io Ary maimbola be ato zany sady mikorotana be. Hita Inona daholo zao reny miantony reny? Sady vovoka be fotsiny ny ato. Andao tsika andeha ka. Aleo aloha idiny ty varavaran'olona ty. Ary manina koa ary ty tsy mety. Andraso Why? Ohatry ny misy zavatra manao anazy atao ambany ato zany. Ka io poketra kely io ka tsy hita mifanja fe io Ty porte-monnaie kely ty tokoa. Aleo asorina aloha ka.
Zay. Ay e, ary to tsara tarehibe ny poketra kelin'izany. Azo very fanja. Andraso aloha esorina ny vovoka e. Zay. Ay e, aleo ino anary fanja. Zavatr'olona ty tsy maintsy averina ato ihany. Ary iny no mipetraka amin'io. Jereo nge, to soratra e. Anarany io. Mety le tompony angamba. Iza very fanja. Andraso hoe Onso. Vehivavy ny tompony ty poketra kely ty. Fa aleo averina tsipiko ery ka. Zay. De idiny ty varavarany ty. Ary andao ialeto ka. Sady maimbomaimbo ao zany e. Fa hono aky? Iza aky ny olona mipetraka tamin'le trano kely andefana anaty alala kely io? Tina! Endriva ny tenko e! Azafady fa variana be a. Le trano kely andrefanareo? Ie. Ranga lehibe zay no mipetraka tao. Ny sasany milaza hoe mpamosavy mpilalao ody ratsy izy. Zany feky. De ny sasany teny hoe mpandrafitra izy. Am'le izy mikapokapoka marotoa ao an-trano eo indraindray en'olona foanako. Manambady amanjanaka? Izy ireo mipetraka tao efa ho ataona maro. Ka niza zany le porte-monnaie kely hitako tao? Fa angandry niditra tao. Ka sendra ny vola e tranoko. Fotona le bola nalovana izy tanjona ny varavarana de niditra tao ana nidy azy. Asa, mety anaki sendra niditra tao ngamba koa le... Asa, mety anaki sendra niditra tao koa ngamba de nilatsaka tao le iziko. Ka misy anarana angeky le izy e. Hoe Onso. Onso? Eno ma? Ary to taitra bekindry fa maninona? Fantatry indringa zany Onso zany? Tsy fantatro. Ohatry ny manafy ny zavatra amiko ary ve tiany zany. Ohatry ny hafahafa be izy. De iza kiny anaran'izany rangahy tao zany? Gema no nataon'olona anarany. Gema? Lela lava vavety zay izy. Be volombava be. Efa lehibe? 10 taona teo eo ngamba. Mbola zandriny tatabenay izy. Efa ela zany izy io tsy nipetraka tao tsony. Taona teo eo ngamba. Vao lasa rakotomanina tompon-tranonareo io ny ala tao de lasa koa izy. Mety mbola iverinao izy zany ray zany e? Izy indray aloha tsy iverinao tsony. Satria nahoana izy indray? Satria efa maty izy. Hitan'olona tany anaty rano ambany andrefana lavitra tany ny fatiny. Ary nalevony fokon'olona tany amin'ny fasambahiny. Tantaraiko zavatra dadabe. Hoe ahoana anaka? Niditra tao an-trano Gema hono fanja. Inona tsara? Ny votsina hono le varavarany e. Toy izao ny fitantarany tamo. Izao mianaka e. Ohatray, Onso. Fa manina ny an-trano Gema Onso e. Asa, mety ny raha andreniny tany nga? Tsy maniraka ny zanany amin'izany se eno. Tsy maniraka ny mihitsy izy. Ny fahatahorany ny Gema aza hahafaty azoko. Fa ahoana fotsiny ary ny tokony hahatongavan'ny porte-monnaie any Onso ana trano Gema. Ka asa aloha e tena zay andray aloha anaka tena tsy fantatro mihitsy a. Gema ohatra ny masika be iny fe de hety anatona azy Onso. Na hoe ny vahiny aza raha sendra tsy teo ny reniny. Ka tsy manatona n'iny le ankizy ireny anaka. Izay nge ny tena mahagaga mihitsy aloha e. Esy. De akarana aloha e. Fa hono aloha anaka. Ny teny zavatra tamin'ny fanjaka ianao io. Zay ihany ny resakay. Ay fe. Zay nambarako tany dadabe teo zaiko. Za mindro dadabe fa na ho ela na ho aingana tsy maintsy fantany tantara rehetra. Efa tonga Tantaran'ny eny? Ie, efa tonga izy. De nitondra zavatra be dehibe ve?
Mitondra zavatra be dehibe ho anareo manadaka fa zao aloha endry tsara ve teto Why, manao ny dada. Tena endry be zay ka. Tsara zany. Ka zao tero any ambony aloha ny kitapo amin'ny ao fa ao ny voandalana za mbola andalo any ampiasana vetivety. Manao any dada. Manao ny fanja. Lasa aloha zany na fa zay fa lasa aloha. Fa mbola ho aiza indray ary dada endriny eny Anaritra taratasany ampiasana vetivety izy. Andala aloha tero ny kitaponao dia avy aleo apo anao andreto zavatra reto ry fanja. Matoriry tanjona ny vehivavy labengy ny andro mbola ilozana manao sary foana veranga. Efa atory mihitsy ange za zao za vita ny volombavan'le olona. Jery ny fanjange mahay sary be aiza sarin'olona ratsy be mampatahotra be io. Mitovy amin'ny gema angambany io. Gema? Gema izy zany ry fanja? Zay rangahy mpamosavy zay. Fa ngah koa misy lehilahy mpamosavy ka? Kodry, nahoana tsy izy? Andeha atory aka. Matory eo bediny eno ange raha mbola hitany hoe tsy matory eo fa hinakoarina naitra teo. Fa mifiry zao Way, amroa alina. Zany le zavatra nanaitra teo. Feonininy zany ohatriny hoe olona mikapokapoka marito zany le izy. Eny fa avy aiza ary zany feo zany. Za dada manamboatra zavatra ao ambany ao nefa amin'izao andro alina be zao ve. Andraso tena tsy mba avy ato an-trano mihitsy zany feo zany fa avy any an-tokotany ka. Andraso tsy kolovoko eto am-baravarakely eto. Aiza tena avy ao amin'ilay trano kely io zany feo an'olona mikapoka marito zany. Way, ary to misy jiro mirehitra ao amin'ilay trano kely. Fa iza koa no ao? Tena misy olona ao. Misy olona mively marito amin'ny andro alina. Matahotra Andriamanitra fa iza ary? Dia verina tory aka. Ohatry ny matahotra. Ary aloha saromako ny lohako. Tetapengo koa ny sofiko ka. Zay. Midina misotro dite fatary. Endrineny Natory maraina indray ngahy fanjany androany io. Ohatry ny somary nararo any an-dohako larineny Fa hono arineny? Nareo ve tsy naheno zavatra alina? Zavatra inona? Olona mikapokapoka zavatra tany ivelany tany. Tsy mba naheno an'izany Ary dada ve naheno? Fa mikapokapoka zavatra ao nakory fanja Ohatry ny olona hoe mamanjika hazo amin'ny marito. Tany atokotany ve zany? Alina. Tamin'roa alina. Tsy naheno an'izany mihitsy Fa hoana koa ary zany. Za rery zany naheno an'le izy. Fa maninona? Sotrony dite fa mangatsika feon'ny zavatra hafa angamba ny renao ka ny orana koa ne ohatry ny avy alina Sady iza koa ny olona ikapokapoka any atokotany amin'ny andro amin'ny roa alina sa mety ritiana angambany? Ritiana koa ve dia hoeno aty koa ny feo hoe mety manako Tsy tena fa tao amin'ny trano kely andrefany ary nisy jiro ndrehitra alako. Ary so dia mba misy olona miditra ary ao isan'alina satria le trano tsy mety tsara akory. Lasa aloha fa angana koa nareo dafa so dia tary zay fa lasa. Fa manendaka indria
ohatry ny mangingina tsy be resaka firy tsy toy ny isan'andro. Mieritreritra zavatra keza. Zavatra inona? Tena sura ve kindrifa maty mihitsy legioma. Fatiny efa avy tao anaty rano, efa nibotsina be. Fa ahoana? Matahotra angandry? Tena tsy hita tara amin'ny tiana kosa ny zavatra reko alina aloha e. Sao dia lazay ny fahadaly eto a. Fa inona ary ny antony anontaniany fanjany izany? Sa misy resaka eniny? Ary manao sary sikotra koa izany izy tao? Ie, mandravitra sy manao sary sikotra. Nahita kavina mantso tao. Kavina vita sikotra hazo. Ny anjera ilay izy dia tamin'izaho ilay niditra tao iny. Ny fiasanany koa mbola tavelo daholo. Dia tsy niteraka izany izy ary tsy manan-kavana mihitsy. Izy tsy niteraka ho ahy ary tsy manan-kavana koa. Matoa izy tsy nisy mpitsidika fa velony ary tsy nisy mpanontany mihitsy noho ny maty, nefa folo taona mipetrahany tao. Tokony nalain'ny havany netany raha nanana ny fianakaviana iriko. Fa nanova izany izy tao? Azy mihitsy io trano io ka izy ny nanamboatra azy. Asa, mety tana ho vidiany taman'olona angamba io nandrenany azy io. Dadabe ny mety mahalala. Ay ve. Ataontsika se lahy ilalao baolina. Ilalao baolina letsy a. Ilalao baolina ho atsika se lahy. Fa iza le niteny teo sa lany nofindray ve sa? Ay marina. To io indray le ankizy lahy tompony le nonorsa gorilla. Io mijoro io izy. Senga le niteny teo. Iza kay ny anarany se? To tsy miteny izy fa mitsiky fotsiny. Ny andro nge mbola alina fa rapitsika milalao baolina. Fa iza aloha ianao no mipetraka e. Makanesa eto rapitso a. Zany e. Tena tsy niteny izy fa nitsika dia laza. Mbola le sorta fotsifotsy t-shirt mangamanga ihany nanovany. Misy soratra hoe RM eo amin'ny tratran'ilay akanjony ary tsy mandro kapa. Veloma arsy e. Zay fa rapitso a. Tsy mianatra ny hariva. Fa iza koa tresa antanjona. Ka le ankizy lahy mbola miverina teo indrange izy. Fa ankizy lahy izy e. Le nseho tamiko tamin'ilay indray mandihy iny ihany e. Tsy mino indray zao fanja. Fa taiza izy? Nijoro teo voany teo izy ka. De inona ny teneniny? Ilalao baolina hono izay de nasaiky miverina izy rapitso hariva fa tsy mianatra rapitso hariva. Hortanjona. Fa ankizy izy ary no hiditra amin'ny andro amin'ny 12 sasany alina ato trano e. Sady jereo fa mety karetsaka be nge io trano io e. Ka tsy haiko ry fanja fa teo ahy izy tena marina nge zany e. Tena tsy mba mandangy amin'izany a. Bedin'iny nge raha vao mandangy. Fa ahoana koa ary zany? Tsy mandainga tokoa aloha tanjona fa fantatro hoe bedy izy raha vao mandainga ka matahotra ny dada sy neny. Niteniteny ianao ve ny anarany? Na notaniako ary izy hoe aiza nareo mipetraka dia tsy niteny izy fa nitsiky fotsiny. Nanofy angamba tanjona ka. To tsy mba fanaony nefa ny manofy toy izany. Nanao an'le sorta fotsifotsy nanaovany tamin'ilay indray mandinga izy. Dia t-shirt mangamanga misy soratra hoe RM mangeza be teo aloha. Ary matory amin'izay ka. Mbola ifomaraina hianatra nge e. Ary le jiro hitako nindretra tao anatin'ilay trano kely sy le feona maro tokoa ary ahoana. Misy olona niditra koa izany to satria gema efa maty. To mivono misteri betsaka koa ty tanàna ty ka. Koay, inona indray izany? Tena le feona maro toa indray izany. Andraso hoe
fa mirehatra indray le jiro ao amin'ilay trano kely. Andraso fo azoko mihitsy dada Sinenika. Dada Sineny a! Dada Sineny! Izao izao. Za ihany Fanja. Fa misy inony? Voakely aloha azafady. Fa oly, fa misy inona ry Fanja? Marary nga ianao sa hitanjona? Zany. Henonareo ve zany? Henonareo tsara nge? Eny tokoa. Fa avy zany? Zany le feona maro toy ny teneniko anareo. Avy eo amin'ilay trano kely andrefanio a. Jereo nge? Jereo avy eo am-baravarankelinareo io fa misy jiro mirehatra ao anatiny ao e. Ay, zany ry Fanja. Jereo nge? Jereo hoe zany. Ie, misy jiro mirehatra tokoa ao. Hitanareo? Ohatran'io ihany le eniko sitako indray alina ry. Misy olona ao zany? Ka mety misy olona miasa ao angambako. Ka amin'roa sasany alina ve? Tamin'roa alina koa ne le indray mandeha iny e. Tadidiko tsara mihitsy. Ay ve, ka mety miasa alina izy. Tsy haiko ohatra mety hoe manenjika zavatr'olona angambana ohatr'izany. Ka le rangam-pandrafitra tompony trano io nge hono efa maty. Dia tsisy mipetraka tsony io trano io nandritra ny herintaona. Ka mety olo-kafe, asa mety fianakaviana angamba matoa miditra. Ka tsy manan-kavana nge kemy. Maty andrano izy. Ary mifatiny ary tsy nisy fianakaviana tonga nakazy akory fa nalevo mifokon'olona any amin'ny fasam-bahiny. Fa iza daholo ny tantaran'izany taminao Fanja ha? Tiana. Razaka dadabe aloha isan'ny alotra ny fatiny. Tao anaty rano tary ambany andrefana tary zany. Ary efa tena simba be. Ka olona mpangalatra zany nao e? Zaho a mieritreritra hoe sao de lolo kosa e. Mandiana matoa fa lolo inona koa e. Tsy maintsy olona nao ry Fanja. Nizay tokoa fa nijanona le kapokapoka. De jereo fa maty koa le jiro. Hitanareo zao. Ary lasa matoa fa hianatra ankerapitso e. Idio tranora matoa, zay e. Dada Sineny a. Tonga tondra nge le ankizilahy kely any le. Ankizilahy iza koa zany ry tanjona ha? Le hitako tamin'iny ihany mbola miverina tonga izy. Inona daholo re zany? Tantara ho azy ary ry tanjona. De zay le izy ry dada. Na nofo se ry tanjona. Efa tianana namana lahy kely larovana baolina mihitsy ngambonga tiako. Tsy nanofo zany ary dada. Zaza nge niariny. Ry tanjona, ka misy nge olona manofo de miariny. Zaho a nanao hoe nanofo koa izy tamin'le gorille. Ry dada Sineny a. So de mba misy zavatra hafahafa ihany ary ty trano ty. Zavatra inona ry Fanja ha? Masa. Nieritreritrareo mena dany efa lasa lavitra. Sa so de nijerijery film ataon ray ha? Tsy nijery an'izany zaiko. Fa paneriza aloha nahitany dadan'ity trano ty aloha e. Any le raha matoa mipetraka ry ambony soary izay izy. Efa nera tamin'ny tompony hono izy. Ka nahoana tsy nisy mipetraka tato nandritry ny herintaona? Raha tsika. Nefa nge tsara ihany ty trano ty e. De tsy haiko. Asa mety hoe tsy zakan'ny olona ngamba ny ofatrano, tsy fantatro. Tsy mino an'izany ary dadaka. Mandehana miandra fa tsy zany reny de atao ampiasa saina eo e. Lasa ry tanjona, anaovy ny tablet de alevy ny kitapo de lasa. Eny ry neny a. Misy zavatra tiako tantaraina andrika ery tiana. Inona? Zavatra betsaka fa andrasa aloha amin'ny récréation de malalaka tsara sika. Zao efa kaikiditra mantsy. Eny ary. Zay ary fa misy resaka eny Fanja tamin'ny olo-kafa tany angamba ka. Dia anaty ady amin'izay izy zao de inona ny lazaiko? Za ty voafetra tsy teny. Ndraso aloha hita eo ihany izay lazainy e. Ty zay akia. Marina very Fanja.
Nisy azany tokoa ve? Mihainoa. Andriamanitro. Inona dikan'izany? Dia ahoana Kitina? Ka ahoana ny eritreritrin-dry amin'izany? Inona ny eritreretin-dry lo momba ilay ankizy lahy kely tantanjony? Iandry. Tena iandry zandry mihoso izany. Fa ahoana ry? Tina! Ina ho any eritreritrin-dry. Totsy miteny akory ndry fa tao gaga be fotsiny a. Ka tsy haiko mihitsy izay antony izany aloha e. Ary sao dia mba misy lolo araiky io trano io e. Asa? Andriamanitro. Dia tena izany tokoa ve? Fa tsy hoe olona mively marotoyany indray koa ny loza sy ilay hoe misy jiro mirehatra. Mihainoa. Hitanay menakavy rehetra tao an-trano sy henonay mihitsy nge. Afa-tsy tanjona aloha e, izy tsy naheno. Izy matory. Dadinay manao hoe mety olona miasa alina hono. Dia olona izy? Efa herintaona nge ho io trano io tsy nisy mipetraka koa e. Asa? Ka izay nge kina gagako. Inona daholo ary izany mistera izany? Ary maninona raha ahoana ke? Raha andao ho jerentsika io e. Rovina? Raha alina ve? Amin'ny atoandro aloha e. Miditra ao tsika. Tsy atao hitan'ny olona fa tsika sindrirery. Jerena fa raha misy ny asala tokoa tao mora fantatra ka. Tsy maintsy misy fantatsika ao na potipotika azo tavela na fiasana mipetraka. Ka ahoana? Sandry? Onge mazava be amin'ny atoandro e, amin'ilay varavarankely mpitaratra. Hevitra ray ihany io trano io fa tsisy rihana tsinako. Ka andao ary. Dia Rovina nefa? Amin'ny andro tsy maheo an'ny dada sy nenina roko. Ka dada ariva be foana vao tonga avy miasa. Neninay mety variana ny an-dakozia ohatra. Amin'ilay sika mirava amin'ny efatra iny. Zoma zany? Inona moa androany? Larobe. Aloha zoma zany e. Zoma sika mirava amin'ny efatra. Dia izao mihodina nambadika be any dia mipotra avy anandrefa ny trano io. Eo no tsikiro sy misinyalina ndry. Dia izaho koa izany tsy maintsy manodidina satria raha tonga dia manintsy dia tazana sy tanjona. Ie, ka ny varavarana sy ny varavarakelin'ilay trano mitodika mety sy nanana manatrika anareo mihitsiko. Dia tsy maintsy ho tazana ihany nefa rehefa miditra tsika roa. Misy varavarana anankiray kelikely efa ry ambadika ry dia sika sindry miditra. Ay. Eny ary. Fa ny fomba ilako ao an-trano ary ahoana indray e. Lazao hoe ho any amiko ndry. Izay tokoa nga. Sandry laza amin'ny dadabe hoe ho any amindry. Karatratra amin'izany moa dia ahoana? Losy tia fitiavana te halala zava-miafiny tiako. Lasa mandainga mihitsy ika roa. Zay izany e. Izay fa andao aloha hiditra fa maneno saona ery. Tina. Avy eto amin'ity varavaran'ity tsika sindry no hiditra. Mivonka io. Andraso aloha andramany. Zay fa ny vo. Eny tokoa. Ary andao hiditra. Hoay izany fofinato. Ay, tena maimbo be ho aho. Tena maimbo hafahafa mihitsy ka. Lakozia izao ty efitra kely misy paravony dirantsika roa ty dia ato ilay efitra anankiray. Hoay tsy vovoka. Tena matevina. Korotan'entana izao. Fandriana iray latabatra. Seza roa dia dabilio ary komody kely anankiray. Etsy amin'itsy latabatra kely itsy angamba ny fandrafetany. Aiza? Ty jerendry. Misy tsofa mipetraka io. Eny tokoa. Dia tandramokotra ary antsy anankiray. Izay ihany eto izao. Dia tsisy maro tosy fantsika ve? Ndraso fa misy vatahazo be tsy mipetraka ambany latabatra itsy. Angamba ny fiasany. Midika tanaty. Tsy ho ve ny lakle? Tsy hitako ato e. Fa raha zao zavatra tazana izao tsy hitako mihitsy hoe zavatra nirafetana tato. Ary le jiro mirehatra. Labozia ngamba le izy na lampe petrol fa mantsavy tsy ohatry ny jiro ampoule.
Ndrasondray ary aloha jereny. Tsisy tsy mahita ny labozina lampy na brikesy afokasika akory ary na ato na tsy an-dakozia tsy misy ka. Itsy amin'ny tany itsy le kavina lazaiko andry. Ohatra ny tena izy Ary re tsy milahatra ambony retsy nga tsy hitandry. Misy isan-karazany kely sy lehibe. Fatahoina daholo ary ireo. Asa amidy? Asa na amidy natao haingo trano ngamba. Andoky andeha ka. Masepotra be zany ato. Ndao ary. Nanina? Tongotro. Kay. Fa manify. Tsy haiko fa misy zavatra nanindrona ny tongotro. Aiza? Misy fantsika angamba ao ambany tapis be io. Esoro io. Io tokoa. Fantsika mitsatoka amin'ny gorodona amin'ny rano be. Tena nandeha raha mihitsy ny tongotro. Fa naniny tokoa nefa ty fa Vanja. Misy lavaka ato ambany gorodona ato. Stony akia. Io ary. Zay. Tena kika be mihitsy ny tongotro. Fa lavakina koa io Asa. Jereo fa to lavaka lalala be mihitsy ane izany Sady tsy andrivy izany fofony izany. Fofony inona izany? Andriamanitra fa fofony inona tokoa izany? Andao ialeto ka? Andao ialeto marina ka? Matsiravina be. Ohatray, ary inona koa ty mampiondrika anao anaka? Naratra amin'ny fantsika tariny tongotro. Ka sy ho alcool aingany. Diovy tsara nefa aloha, alohan'ny anasivanao alcool azy. Andry, Ortina. Inona koa zany fofona manara-damba be aminao zany? Ka ny anjera mihitsy Ny anjera? Ka mandehana mandro mihitsy anao aloha fa tena tsy zaka zany ka. Tena losy ty fa manaraka hatraty le fofony. Maimbo be rineny ny akanjo mifanja. Ento aty serveta savony mandro fa andeha andro amin'ny dosy. Arasa be tena fa tsy omeko chocolat io tsony. Wai. Fa iza koa ty zazavavy tamin'ny miazakazaka manantona ty. Mivoaka ao amin'ilay trano kely. Ary ny an-tanany ilay poketra kely hitako tao. Wai. Miantso fonjinika izy zany. Matahotra mihitsy izy. Misy olona manenjika azy iny. Lehilahy lava rantsanana be volombava be. Ikema. Enjehany amin'ny antsy le zazavavy. Tsy tena dradrany. Fonjeo. Frantsa. Fa misy inona ry Frantsa? Va ao ty. Andriamanitra. Tena nanofo ratsy Voay aho Finna daholo no mahatonga anareo mianadahy nofo lava ohatr' izany. Tsy haikoronenka. Za azo ambagagako. Ka zany angeny ataoko hoe sao dia misy lolo ty trano ty. Aza zany ho natao ao an-tsaina. Ka zao andraso fa ho antaniko mihitsy le raha matona neran'ity trano ty tamiko hoe ny amin'iny ambony soeny raha zay no anarany.
De ho anontaniako azy momba ny trano ty hoe ny olona nipetraka tato sy trano kely andrefan'io. Azo maninona ary raha dadabe an'ity nandresany daty. Izy koa mety malala zavatra fa efa ela nipetrahana teto. Ka andraso aloha ny tany andrazay izy mahafantatra tsara n'le tompotrano. Izy ny mahitako mety hoe ho fianakaviany koa izy angamba. De rehefa avy miresaka aminy de miresaka amin'ny ara-zaka andray avy eo Enare. Zay fa lasa aloha fa miomana de mba mandeha mianatra am'izay ry Fanja. Za andeha asa any ady any. Dada. Lasa mifindra hono le raha matompanera fa tsy mipetraka ambony sotsony. Fa ahoana koa ary zany? Sy olona rehetra nanontaniako ohatra hafahafa zany daholo. Andraso ny dadabe ny Tina mihitsy no resahako. De izay kely nofoko ry Tina. Le ankizy vavy tompon'le porte-monnaie kely hitako mihitsy io nofisiko io. Asa inona ny dikan'izany? Fa ty izy hoe nivoaka avy ao anatin'le trano kely sy ny anjehan-gema ho anna gaga. Sao de mba mahafantatra zavatra kindrea. Izy onso io kia. Zany eky tsy avelan'ny dadabe anay amin'ny tantara zavatra e. Zay tsy nitenenako tamindrehatra amin'izay. Fa ahoana kia? Fantatro indreo ve ho ay onso io e? Ye, fantatro izy. De izaki? Avan'le gema ve? Ny fatahorana liana azy ohatry ninako. Ankizy tsy... Tina, anganareo zova mirave. Oay koa zany aterako amin'ny dadabe. Andre, zova eo avy mirava. Fa avesy dadabe mitsaikitsaika eo vaorianao io. Avy tany tsena re anaka e, tsena nge androany. Manao any dadabe Antina? Manao ana retsy Ary za zao vao mihevitra hoe efa tonga atao trano ato ianao. Zao mihitsy zay vao mirava. Ka efa napetraka ao amin'ny toeranao ihany koa ny lakile anankiray haika mbola tratrako ihany nareko. Nanao fanadinana zay de taratara vao nirava. Ay ve, mandrosoa Fanja, mandrosoa anaka. Aleo andalo fa misaotra e. Mandrosoa fa efa masaka neny sakafo e. Tonga de mihinana fotsiny tsika e. Ny anatrano koa ngamba zay efa vita neny fa misaotra e. Adray. Aleo zokony ao aoriana. Eny ariko. Za zao mbola hiverina any an-tsena nefako. Veloma dadabe Antina. Veloma anaka, veloma ary. Tena tsy voalaza n'le resaka fa tapaka tamin'ny fahatongavandrazaka tampotampoka. Fantatry tiana ho ny onoso. Ary taiza izy no mipetraka e. Azo maninona koa any manofy azy toy izany. Tsy ho voavaly zany rehetra izany raha tsy tiana mihitsy manazava sy miresaka. Dadabe nanofy any onoso nge Fanja e. Ahoana? Nanofy any onoso Fanja alina hono. Nanofy azy ny anjehan-gema amin'ny antsy avy aoriana. De ionoso miazakazaka miantso fonjeo makany aminy. Inona ny dikan'izany? Ka asa ka mety izy fandraisany amin'ny gema angamba ny zavatra nazo azy telo mianaka tao. Za mino fa misy lolo toeran'io ry dadabe fa so de tokony tantarana amin'ny zareo ary ny zava-marina antranoke. Oka aloha Tina, oka aloha fa aza malady ny tantaran'izany ianao e. Oka mihitsy aloha. Tena efa nanindry mandry mihitsy fa igema no antony reny fahavoazany reny fa ny fomba nataony sy ny zavatra nataony zao tsy fantatroko. Dadabe, ahoana mantany ny dadabe nge ay e. Variana be dadabe ko. Ay, hoe ahoana e. Fa mbola hiverina ninona any an-tsena indray ho dadabe. Ka mbola misy zavatra tadiaviko any fa aka vola fotsiny no diako taty e. Tsy ampy ny vola teo an-tanako ange. Idio tsara ny trano raha mandeha miverina mianatra ianao Mbola mitelo zay vao miditra androany riva fa manao fanadinana. Odray, za mety amin'ny 4 sasany gne na amin'ny 5 vao tonga raha mbola miandro olo le. Zay fa lasa. Eny ary. Neny ao. Iny dada fa tonga. Sady mitondra tomobile. Atray. Fa andeha indray nga ianao no mitondra fiara. Misy entana anankiroa amin'ny borto zay netiko ao e. Fa masaka velony sakafo e. Ie, efa voronao ka. Fa hono ary dada? Nandeha tany amin'ilay mpanera ihany anga dada?
Tany mihitsy ihany koa fa tsy eo tsono hono izy. Ohatrany hoe lasa nifindra nga. Nifindra? Eno ka zaza nge mba gaga ary fanja. Allo razaka no anontaniako Izy nefa tsy eo zao raha hoe dadako. Lasa ny atsena nge izy. Ay, ka alio ary hariva zany. Avy aloha misakafo daholo Mba batanareo telo mianaka kely le entana miboritra ao anaty fiara fa mba hitsotsotra kely aloha Andoraka izy Tiré ty batay mifanja de ty bataiko. Alio etiko roneny alio etiko fa zakako nge io aiza hoa. Allo batay indray zany indry fanja fa ty hoetina. De neny nge tsy mitondra fa saida ihany mitondra Be dohika mierinentana iry nefa tsy hita zay aina. Fa ona mihitsy Otre jery fa zakako tsara raha le izy. Teza nefa nasiana ndraiky roneny Andraso hoe tsy hitako nefa zao zay. Leo aloha atao matoko nyty paravao ato ty eto atao mba tsy fangaro am'ireo entan'olona be dehibe reo eto amin'ny sisiny eto. Ie. Wai. Roneny tonga de natotany tanjona teo ambony entan'olona le boritra nentiny. Inona? Ka jereo nge nenjera daholo le boritra n'olona ny fanongo teo de raraka daholo ny entana tao. Andriamanitro, tanjona fa iny ty nataonao mierinentana nefa tsy mahazaka akory. Ka zavatra malama bingy ny tanako de mipolisatra le izy fa tsy voaraiko roneny tsy fananiko iny. Fa inona zao fa misy nato tanjona ihany io jereo nefa tapitaparitaka daholo nge entan'olona reto tato anaty boritra tato tsy maintsy alamina verina tsirairay amin'ny toerany reto zavatr'olona reto. Ao angeny endrineny le boritra ary ty sy mba miboraka ko. Leo fa amboariko de alaminy fotsiny aloha reo entana amin'ny tany reo. Jereo fa nilozany tanjona mamadibadika tsirairay an'le kahian'olona indray nge. Dado jereo nge tanjony tanjona mitovy klasy amiko ty ankizy ty tesainkizy sady ankizy la ohatran'akondy erzony ny anarany sady mahay izy zany jereo nge 18 daholo ny notiny. Avelao mampirina neny saina taonao jereo fa mbola vadibadiny koa le bolan'olona ento ty iny nysotomy fanja mafy be taty atanako ngery neny le boky de nipitika le sary tao anatiny fa inona reto ataonareo dareto alay vindry fanja ty fa vita le boritra de averiny ao anatiny daholo reo zavatr'olondreo Andriamanitro fa misy inona ry fanja dada sy neny inona indray jereo nareo ne ty amin'ny sary ty le zazavavitako tao anatin'ovy io noso aiza hoe zany io de tiako ny le ankizy la niditra tao amin'ny efitrano izy fanja le nseho tany kory dada sy neny io le tompon'le gorilla fa tadidiko tsara zany ve tena marina ry neny iny anaovany iny amin'ny mihitsy zao le akanjo t-shirt mangamanga misy soratra hoe RM jereo nge fa iny tokoa to tanjona fa manino ianao to mivandravandra be erso na anarany neny tanjona safy tanjona rolan fa manino de io tanjona ao ianao aloha ibatako azy ho any ambonika de angalo rano mangatsika andro fanja aingany ianao aingany ndana aingany ka mandroso ianao rytina eny tompoko fa nanahoana hoe tanjona zany efa tsy tena nino izy ka io izy io efa nahatsiaro tena fa ahoana aloha tsy mbola tonga ao nga razaka dadabe anao ka mbola tsy tonga ao izy ry dadany fanja ay mipetrapetra aloha ianao petrapetra ry tiana eny tompoko efa nilazay mifanjanao ngamba ny zavatra nitranga teo talohany nahasafitra ny tanjona eny tompoko ka ity aseho anao le sary ty le sary io to izy tokoa reo
Ionso sy Herozo. Mialatsiny aminareo ary tata mifanja sy mama mifanja. Ny raharany tadabe mafy amatsy Tantaran'ny inona mantsy-po. Izany no ataony tsy nitenenako momba n'ity trano ity mihitsy. Ty trano atsimo ity. Fa misy inona ry tinona? Fa inona ny marina ny zavatra nitranga teto e? Zao ny tena zava-marina nisy teto ary. 2 taona sy 3 volana lasa katroka tsara izay. Dia nisy olona efa menaka taonareo izao nipetraka tato amin'ity trano ity. Randrena Solo sy Seny mivady ary Ionso sy Herozo zanany. Efa tsy salama ilay Randrena Solo tatany Ionso tamin'ny zareo nifindra tato. Ary ny anarary ihany izy. Dia efa bolina tao ariana tongavany tato dia maty izy. Ndray. Dia izy telo mianakariary ve sisa ny tato? Ie, izy telo mianakariary sisa. Izy Mihainoa sy Ionso ary Herozo. Embolana nipetrahany tato. Tao ariana fatesany Randrena Solo nefa dia nisy zava-doza nitranga indray. Inona indray no nitranga? Tsy hita ny nalehan'izy dafa angamba very. Eny. Very tsy hita izy mena tao ahy. Ionso sy Herozo. Dia hatramin'izao ve izany ty tiana? Hatramin'izao tsy hita hoe nakaiza. Andriamanitro. Nefa vekefa ny tadiavina. Ie, ny tedavina. Hatramin'ny polisy sy ny zandary tety aza ny tady daholo. Ny olona sasany tety amin'ny manodidina koa. Hatrany anaty rano. So hoe maty an-drano e. Fa tsy hita mihitsy ho Tety tanàna ve sa tanam-pianarana? Tety tanàna ka. Izy dany tsy mbola nianatra e. Hoe iandry ny dadany ho tsaratsara ho ny voampidirina. Kanjo. Tena mampalahelo izany. Mampalahelo e. Sendra nandeha nianatra no nitranga izany zavatra izany. Dadabe koa tsy teto fa tany an-tsena. Ny nahazo an'ilay seheny reny ny tena lozako. Raha za angamba dia lasa adala. Na ndraiky narary fo mihitsy izy e. Saiko tsy nahataty ihany. Be dia be ny olana. Za tato foana satria izay sy Ionso moa mpinamana be na dia zandriko 2 taona azy izy. 12 taona izany izy tamin'izany. 12 taona izy. Dia za 14 taona. Ary Herozo 10 taona nitovy tamin'ny tanjony io mihitsy. Dia ahoana ny fomba nipetrahan'ilay seheny rery tato ka? Niala teto mihitsy izy. 10 andro tao rian'izay fotsiny. No dia mahasoangafa hoe any no misy ny nentony anga. Dia ny olona nanambatra volana taony fire. Ary ny vomerany foky tany nanatitra azy tany amin'ny fiantsoana fiara ho an'ny masoanga. Tanataninarivo izany. Dia tsy nalainy mihitsy ve ireo entandreo hatramin'izao? Tsy nalainy ka. Io lafaoro vanao gatô io zao anazy io. Anse ino? Ie, manao karazana mofomamy sy mivarotra izy. Izay ny asa nivelomany tato noho ny maty ny vadiny. Dia hono tsisy nipetraka tsony tato ve izany tao aorianan'izay ka? Raha kotomanana tompotrano no nipetraka tato. 5 volana nipetrahany tato dia narary tato koa izy ary nalainy zanany mody. Ohatra, efa tsy salama hatrany koa? Salama tsara izy tonga teto fa asa. Fa inona ny naretina nahazo azy? Eno Areti-tsaina. Why? Lasa adalatra kotomanana. Andriamanitro. Niredirety sady nandrongatra amin'ny fampitolomana tato izy. Ary ohatry ny trano voahozona mihitsy ity trano ity raha izany ka. Hitako ary ny tonga dia tsy azo azoko tamin'ny voalohany. Fa aloha andery zareo zarery matsy no an-trano ao zoko. Mandeha ana ary dia misaotra betsaka anao Tsisy fisaorana ary mama mifanja. Dia zao ry tiana. Mba lazao dadabenao fa ho any amin'ny aina raha riva raha rehefa toko avy miasa mba misy resaka kely ataoko aminy. Eny tompoko. Velominareo. Veloma tiana. Tena ohatry ny tsy tamana atao amin'ity trano ity ary dada Sineny ka. Marina e. 8 eo re izany. Tena trano misy lolo ity ka. So dia arary ato koa marina e. Ilay izy aloha dia tsy tsara toerana. Raha izany ny zavatra nitranga tato dia tena tsy tsara toerana ela mihitsy ato. Ka andeha asa aloha raha riva miresaka fa fanjagatsy mianatra ka. Amin'ny 3 izay miditra ka. Manao examen izay. Hitantona kosa angamba aleo tsy hiverina ihatra aloha andro any riva ka. Eny aloha izy aloha hijanonako. Zay fa lasa aloha misy mandony izany fanja. Ndana hoe mba jereo azafady.
dada be amtiana. Manao any ianao tompoko? Manao any ianao anaka? Ahoana ao ve ireo ray aman-dreninao e? Ie, ao izy ka. Mandroso e? Iny anaka. Ingara zaka. Manao any ianao? Manao any ianao tompoko? Manao any nareo tompoko, manao anao? Salama ka, fa voasaika ho any aminao mihitsy io zoko. Ka ie, za koa za naheno tamin'itiana fa hoe mitady aho ny ianaoko. Izay no nandehanako aty zoko. Ka zay mihitsy ka. Ka mipetrapetrary aloha ianao e. Mipetrapetrary dada be n'tiana. Eny, misaotra nareo misaotra indrindra tompoko. Ka eny ry ngara zaka. Eny tompoko. Asa na efa mba nahare sombotsombondresaka tamin'ny tiana eny ianao am'le zavatra nitranga teto e. Eny, efa naheno tokoa aloha e. Ary efa nitantara tamiko ombenombeny ihany koa ny tiana tamin'ireny hoe nofo ny fanja sy ilay hoe poketra kely nyonso hita ny tao an-tranony gemy reny. De gaga ary tena lasa saina mihitsy aloha e. Ka tena mahagaga tokoa nge e. Fa zao aloha e. Za no mialatsiny kely e. Satria tsy navelako hitantara na inona mihitsy tiana satria voalohany indrindra aloha ny antony de tsy te hanakorotana sain'olona sy andrebireby olona amin'izay tantara efa lasa taloha tany kosa e. Faharoa amin'izany tsy napoziko hoe mbola hisy zava-dehibe hitranga toy izao aty aoriana raha tsy ianareo efa mipetraka eto izao. Ary farany efa nananeritreritra ihany aho ny hitantara aminareo. Kanjo moa ny anotiana efa lasa aloha. Ka de izay ny tantara aloha raha ny momba n'ity trano ity e. Ny ankoatr'izay asa izay mbola tianareo fantatra tsy fantatro. Eny ka gaga tokoa aloha satria raha ny nahitako an'ity trano ity de panera. Zany hoe ray volana talohan'ny tsy nahatongavana teto zany e. De hono panera izy. Vehivavy atao hoe raha zay izy e. Zay. Mipetraka any ambony soany. Ary nitady azy tany mihitsy ankeo maraina. Saika hoe amotopototra azy indrindra ny momba n'ity trano ity e. Zay tompony tato. Kanjo moa de talanjona raha nylazan'ny olona tany fa hoe efa tsy ao tsony izy efa nifindra. Ary tsy fantatro zareo mihitsy zay toerana ny fondrany na nalehany. Hitanao ary zany. Izany mampisoloky azy ary mino fa nandositra izy taorina niraisany vola avy taminareo. Satria izao ity trano ity ane ka tsy navelany zanaka rakotomanana nampanofainy intsony. Indrindra tamin'ny fotoana nangalan'ny rainy teto ary taorina ndreny zava-nitranga teto reny. Izay no nagaga nahitanareo tonga teto reny indrindrako. Ka tsy azoko ange de zao e. Raha zay mihitsy ny nanome anay ny fanalahidy de nolazainy fa hoe efa nitenenina tamin'ny tompony ingiony. Tsy marina zany nitenenina tamin'ny tompony zany e. Fa hoana ka? Tsy maintsy izany na faran'ireo zanany ndra misy zany. Izao manko. Izahay sy rakotomanana ny teto ka ny fampitondra tompom-piraharaha e. Trano tsy misy avaratra. 5 taona nefa mipetrahako teto. Ary fantatry ny zanany fa ny panera ty tsy misy fantany zany ity e. Ka tsy azoko ange de zao e. Taizary ny nahitandra zay ny fanalahidika Ka asa mety ohatra ve hoe nanana ny dobla tany aminy angamba satria izy ihany no efa nampiditra ny randrena solo sy seheny tato raha tsy diso Zay tokoa anga. Ka mino fa le fanalahidy tany amin'ny seheny no nateriny tany aminy tamin'izy andeha satria tsy napetrany tany amiko e. De iny no nomeny anareo. Marina tokoa zany. Hery tao amin'ity trano ity tsy hisy mpanofa intsony taorina ny nandehanan-drakotomanana mody any amin'ny zanany. Izy narary zay. Ary raha ny olona ety koa aloha ka mbola mahalala ny tantara rehetra tsy hipetraka amin'io trano mihitsy e. Na deo atao hoe 5 arivo aza ny ofany. Indrindra ke ka tamin'ny gema mbola teo. Gema? I gema le lehilahy nipetraka teo amin'io trano kely andrefana io? Ie, 10 taona nipetrahany tao ka. Ary tany novidiny tamiko aneo nanondrenany trano kely io e. Hay ve? Ie, fa tsy fantatry tiany zany e. Tsy fantany koa raha hoe mpandrafitra ny rarahany tao, mpanao sary sikotra. Misy nefa milaza fa hoe mpilalao-ody ratsy koa izy koa. Mpilalao-ody? Eny, mpilalao-ody ratsy mihitsy e. Za moa tsy de makao loatra e. Tsy de mifandrairay aminy kosa indrindra taorina nandrenesako an'izany asa ratsiny zany koa. Ary za aloha zao na nenina mihitsy ihany ny varotako an'io tany kely io tany zany hoe tsy azo navenona intsony moa ny vola. Ary efa misoratra aminy ny tany de mandoto tanàna mihitsy le zalahy iny koa. Ka izy nefa ohatrany hoe tsisy mpandova.
Sady tsisy mipetraka tsony eo sa... Zay aloha izy anie tsy niteraky. Izay avany zao no tsy fantatro fa efa heritaona koa io trano no foana teo taorinan'ny nafatesany zany. Le hoe maty an-drano moa? Ie, maty an-drano tany ambany andrefana tany gema. Raha io trano io aloha de tsy mahagaga raha hoe nisy lolo raha ny fomba fiainany tao aloha de izany misy. Satria nahoana ho databentina ka izao tsy mazavazava saina ho le rangahy iny, ary mety mitombona mihitsy ny filazan'ny olona sasany hoe mpilalao ody ratsy izy. Iko izany aza no fototry ny zavatra etra nitranga tato anatin'ity trano ity. Nandrena solo maty tato, raha kotomanana lasa adala. Izy menadava etsita? Matoa misy lolo miseho toy izany koa ato amin'ity elany zany de ao raha re olony. Eno za efa miteny any dada sy neny mihitsy fa misy lolo aty trano ity. Iny sary izy zao proof fa tena ankizy nipetraka tato mihitsy ireo niseho taminay sy tanjon'ireo. Io ny sosierozo ny tonga de nahalala ny tanjona ny anarany koa nge no tena nahagaga nery databenitiny. Efa hoe nisy feo ny teny tamiko ato eo poditsofoka hoe erozo ny anarako de tonga de fantatro. Zay foana nge nolazaina anay teo taorin'ny natserovany tena. Tena mahazendana tokoa ne zany re olona. Zany za aloha raha mbola atao igema de tsy navela nipetraka tao mihitsy nareo tsy navelako mihitsy nareo satria akoatry ny filalaovan'ny ody ratsy de manay eo fa ahoana mpangalajaza koa izy iny ka. Tena marina very databentina fa ahoany ka izao mantsy aloha nisy fotoana nanarahako maso azy iny andro vitsivitsy miala ao trano izy efa arivariva amin'ny 10 iny na amin'ny 9 iny de tsy mody raha tsy alimbe indraindray azy efa any amin'ny 10 amin'ny 2.10 zany ve? Ary iny telo zao no nahita azy mivimbina kitapo mavesatra tao atsovony. Ny paozin'le kitapo nefa tsy toy ny hoe entana mibontsina fa tondreny olona na ankizy angano marimarina kokoa. De fonosina anaty gony sy atao reny atao antsovoka reny mavesabesatra reny. Tena marina navatra miaro toro mihitsy tamin'izay. De indray alina naheno feo anankizy mikikika atao anaty alaky ninona andrefana tao. So de mba io ny sosieroso zany. Mbola tsy very ane izy menadata amin'izay mbola tsy very ireo. De zany tsy nitantarako zavatra betsaka tamin'ity satria sao ampitahoatra azy indrindra fa velony gemy indrindra mantsy no irery eto trano eto foana izy za rehefa mandeha any am-piasana iny. Ka rehefa izy rery neto de raharako mafy mihitsy mba tsy handeha eo de ny akaiky ny trano ny gemagemy io. Marina aloha zany raha olony raha tsotra zany no raisamononako. Tandremy fa nitampoka anie tsy mahalehilahy ary raha malina aza amin'ny fiazo tokanako. Ary so de mba inona ny tiany fanjao lazainy ka so de mba igema ihany nakakeriny azy ta io sosieroso ve? Ka za mba mieritreritra zany koa nefa tsy nisy olona ho teto tanàna tamin'ny fotoana nahavery azy menadany na nireny aza tsy tao mihitsy tamin'izany ko. Ka efa mba nisavanareo ve nefa ny trano? Efa nisavany aika fa tsy nahitana na inona na inony. Efitra ray fotsiny eneno ao de lakozy mihidy kely zay no ao hitako ka. Hitanao? Feniko arandoha vita sary sikotra milahatra mirentireny ry ambony amin'ny tazerery. Fa taizahoana nahita ny fanjany zany nga fantsy ty mandehandeha makery amin'ny trano io ka nandeha nanidy n'le varavarana teny izy tamin'izay le nilalao baolina. Niditra tosa izy tina ka. Inona tsara? Ahoana anaka? Vina ary maninona taonareo ka eno taorinan'le jiro hitantsika andrehatra de niditra tosa izy de taonina vao afantsika ny tongotra ity. Andre kaiko ve? De inona ho any nataonareo tao inona ry fanja ka nandeha nijery sy nanamarina izay raha hoe nisy olona nandrehatra jiro tao kanjo tsisy na de jiro lampy aza tsisy marito sy fiasana akory afa tsy tsofa sy antsy. Tena mba sasako ngenareo zany tadidiko roneny
tamin'ny fanja le maimbo be ny akanjony dia nandeha nandro izy dia tsy niteniteny tamin'ny eny. Maimbo? Ye, maimbo be koa ny akanjony tiana tamin'iny ary naniraka azy mihitsy andeha andro. Ny tongony sady ny kotringana ratra tamin'izay. Ka latsaka tao anaty lavaka ny tongotro ilaniko. Misy lavaka lalina be ao ambany gorodona ao an-trano ngema ao. Inona tsara hoe anaka? Misy lavaka ao ao. Dia misy fofona maimbo be mivoaka avy ao. Si aoka fa mazava. Ny inona ny mazava ry Ngarazaka? Ka misy toerana miafina ao zany fa tsy nosavaina tamin'ireny fotoana ireny satria tsy hitanay kosa. Ka mety manam-porofo zavatra be dia be zany ndre olona. Amin'ny firy zao azafady hoe amin'ny firy zao? Amin'ny nora arivo zao ka ahoana? Aleo indray raha pitso maraina sika mijery an'izany. Asa-potsy manko raha pitso. Raha ohatra ka hiaraka ijery amiko nareo dia na izaho rery no andeha tsy maninona izy. Zao hoe tsy maninona fa ho jerena miaraka raha izany. Ay. Dia amin'ny firy zany no alainao eto ry Ngarazaka? Ka alay veto amin'ny enina sasa maraina. Ianao sa maka hiasa ianao amin'izany ka eny ary raisinao eto aho zany izay no atao. Zaho koa ny andeha hijery. Ary fanjaka? Zaho koa? Tsisy idirana ankizy zany ka mahazo mitazana eo tokotany re izy. Zay fa lasa rery zareo lasa aloha. Eny ary Ngarazaka dia efa rapitso zany. Dia efa tafandrimandry. Ianao koa torako zany Ngarazaka. Fa hono ary Ngarazaka? Ahoana? Ty trano ty ve zany tsy nidy mihitsy ka tsy nidy ty satria ohatry ny tsy nandeha lavitra izy raha ny fahafantarako azy tamin'izay anie. Ay ve? Ka izao hoe midira ry aloha. Dia aleo hidanadana io varavarana io fa tena fofona be tsy laitra zany. Midira ty. Hoavika sady maizimaizina ange zany. So ihany efa nitondra n'ity lampy tiako. Nareo telo-da mijano eo tokotany eo aloha. Eny roneny eto an'izay no mitazana. Hitanareo? Io amin'ny sisiny akaiky ny latabatra io le lavaka noteneniko anareo. Nitototra ny tapi io le izy. Fa zany hoe efa nisy lavaka ve zany tao ano ary tena? Vohitsa fafanja le gorodona dia nilatsaka tao koa ny tongony. Ny tongony ilany atreo amin'ny lohaviny izany. Tsy mahagaga fa tsy nifantsika tsara ny le gorodony. Dia niaingy ny rava vohitsaka. Tanao jereo. Ty miaingainga ty zao le fantsika. Io misy fantsika io. Io na vontongo. Aleo voany fa milingilingiko. Ary ahoana ty ry Ngarazaka? Ka ndraso aloha tsy maintsy jerena aloha zany zay ao ambany ao. Ka izao aleo aloha esorina dia endana daholo mihitsy reto planche reto aloha isika aloha tokony hanao saritava fa tena tsy laitra ny eo tsy raha zany fofony zany tena maro za koa ary zao saky tena za mihitsy andraso ara fa misy folara sy kasiny manifa azo ampiasaina ao an-trano eo ndao fa alaiky vetivety ndreto ary ndray misaotra anao mihitsy ary aleo aloha apetraka retiko zay ary zao aleo aloha endany reto gorodony reto sa onzinareo dia aveo asiana lavaka omby olona tsara midinao ka misaksanareo aloha metanareo aloha fa mety amofoka hitora-jofo be nge eto metaraka izy mba omeo akely io marto be io dia meo ako io baraminy io mesuranao azafady indrindra nge aleo ataoko ry Ngarazaka fa ianao koa ve no andehanao zany tsy maninona ao ary ao atao veloha ao ary alefa ary Ortina ohatran'izany mihitsy le feo henoko dia misy jiro manjavozavo ohatry ny entoritra tazony tatapianareo iny ka azo zavatra ho avy zao zany no azo indrinofy sa fahitana moa zany satria tena hita ie asa angamba mahagaga zany zay okazay monsieur Roland ay mety zao kosa ve tsy omby antsika midinao ay ary zao aleo aloha zany midina aloha dia atory akely aloha io tady mazaka io azafady efa nasiko vona mafy aloha mba azo idinana inyko ay ka tsy aleo ve aloha tsy lovona ka tsy lovo mihitsy aloha fa tsisy ninona hita atoko so dia misy biby masika ao tsisy an'izany aho hoe ahoana zay any amin'ny zorona any aloha tsy fantatro fa ny zavatra tazako eto zao dia ohatra misy entana atoko misy entana entana inony
Ndraso hoe gony vitsivitsy. Vitsivitsy? De ohatrany misy zavatra atao anatiny satria mibontsonako. So de mba akizy zany ry dada. Mangina tanjona. Iry zo zao no ao Mangina ho ahy ianao. Io indray ianao fa teniteny foana. Za lefako mody eo ianao aleo ahety any neny ijery fa tsy teniteny tsony De Orniarazaka. Ahoana? Misy kesika konga ireo Ka raha izany ringa Roland, aleo mba hidina am'izay ary Eny ary, ndao. Somary tazony ihany za matahotra anao fa tazomina mivady mafy nitadika, za matahotra Zay ka, tonga ihany ko. Ngiarazaka. Ahoana? Lalina ve sa ahoana? Tena efa ho 3 metatra eo angamba. Ay. Andriamanitro, za ny fofinato dray ary tena feno entina ny ato zany Dray, inona daholo reto miantokanto neto reto ty zao to rojo vifa raingo fanatonokeny izany. Dray, ary izy ko to misy tsofa. Dray, ary rito antsy isan-karazany izy zany, hoay zany antsy. Tena latabatra be koa itsy anjorony itsy. Inona ireo matory eo amboniny reo ary marina tsy tolapaty anakiroa reo mandreo reo ary tsitsy an'izy zany. Andriamanitro, io sosy erozo reto loza marina. Ngiarazaka, fa misy inona Inona afaka midina ty ve anao monsieur Roland, afaka midina. Tsy maninona ka, tsy maninona. Ao apelo fanjasy tanjona avy. Ao tazomy mitady anampianareo mitady Zay. Fa ahoana daholo reto inona daholo reto ry dada zany? Oringa Roland, jereo hitanao reo. Ino antsy, rojo, faraingo vy, tsofa, sinsisa ireo atao inona daholo reo Ringarazaka ka amonona olonako any an-dahanototr'olona angamba na analana ny taovany sy ny tolany. Jereo reo anaty gonindreo. Hitanao io tazanao io jereo io. Andriamanitro, tolapaty daholo reto Ringarazaka, tolapaty daholo. Eny ary ireo zany no mamoaka fofony eo zao mpo fa tena mpangala jaza mariny ary tena mpamon'olo igema no sady mpilalahody ratsy ihany koa. Asa entina mitahana sy anaovana vonokana anembohanareo olona na ankizy tiano samborona angamba. Jereo io gona raha io fa tena feno tapakazo ary retsy ambony retsy to tavoanga milahatra feno oto daholo. Lanitro zao vao hitako koa izy mianadama izy io ny sosierozo tsy lovitsy amin'ny zorony ambony latabatra lehibe itsy nge tsy lovy. Tanao io Andriamanitro, tolapaty fa misy inona ry dada? Tolapaty ry tina, tolapaty misy inona? Tolapaty inona ny hitanareo ry dada be io misosy hery zao ve reo eno mbola io hitanao, mbola io miantony io ny tongony. Io koa volo lavany io misosy le rojo kely iny le fanao ny hery mihitsy io hitanao io. Ndao hiakatra Ringarazaka, ndao hiakatra de ndao hiantso zantany marina aloha zany. Vita somasagany amin'olona ianao ry izy mianakavy tena vita. Ino ry dada zaka? Oringa Roland tena voaporofo marina zao fa tena mpangala jaza tokoa le zalahy iny sady mivarotro izy zany no manondrona tolapaty ary taolan'ankizy inge no ataony am'izany. Ary zay zany no nitokanany aty amin'ny mangingina atyko nividanany an'io tankely io tamiko satria efa nalaza ratsy izy tany amin'nisy azy tany taloha de natahotra ary niala tany de izao nifindra ty zao loza tokoko ka efa no ayaiko any izy iny taloha fa olon-dratsy fa za fotsiny nivitra hoe pakaraha izy na ohatran'izany de tonga de tsy azoazoko avy hatrany taty orina. Ay very Ringarazaka ka izay na tonga anara-maso azy
Ary mino aho fa ao anatin'le rano be ao andrefanao no fanariany zay tova maloto tsy ilaina na ny rano zay olona novononika. Zany ve? Sanatry ity ny tsony lazaiko anareo Ina ry Njarazaka, ha? Nanatrika ny nahafatesany tao anatin'ny rano tao mihitsy De ahoana ka? Ahoana fandehany, ha? Ny blisatra izy. Na ny mpizavatra tao anatin'ny sase zay. De tonga de latsaka tao. Ny sarangotra iakatra ihany fa tsy tafakatra. Letika de letika tao satria navesatrako. Ary mety tsy mahay milomano koa ngamba ngiaray. Lalina be manko rano io. Ay very Njarazaka ka tsy zany koa manko mba niazakazaka ihany am hoe andeha monjy azy fa tsy tratrako tsony za manko tery ambony somary lavidavitra terino ny tazana mandra-pidinako teny efa tsy ay ve ka ohatr'izany izy de niakatra ny antso fokon'olona sy zandary zay sisa no mba azoko natao ny azo koa angamba efa kapok'Andriamanitra ka nitodin'ny rano tsy manatsin'ny nalatsana izy tsy nahavonjy azy ny ody ratsy na heriny taoko ka na ny fietreretany an'ny onisosi erzokely ihany aza ve zany tokoa re olona fa hony tokoa ianareo zany andeha zany nareo reto ve andeha hifindra rapito zay ka marina aloha zany zany hoe efa nahita trano zay ary akaiky ny fiasanana ery de any nifindre ay kosa tsy lavitra io ka afaka mifampitsiditsidika tsara tsika ny ankizy keo moa miara-mianatra ao ihany zareo ka marina zany Razaka tsika ndray tsy mifanary zany mihitsy marina zany de zay zany fanjasa ahoana veloma kia veloma fanja veloma tanjona veloma tada fanja sy mama fanja hitanao ny ankizy toa azy ihany aloha no ataony veloma veloma ty na mandra-peona nareo ary mandra-peona daholo mandra-peona ary Dadazaka veloma ary ny farana teo ary le tantara nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay trano atsimo. Novelomin'ny Vantso, Lanto, Oly, niaraka tamin'ny Faly, Rakoto ary Sinaizy. Tovy razana mamonjy no nandray feo sy nanantontosa.